Anao laivo kely mihitsy aloha fa hatram'izao ako mbola ohatrany somary mangoritsina be. Arabantsika rehetrarehetra. Iresaka kely ihany ako amin'le resaka fampianarana amin'le hoe le toy an'le teny Mahamasina. Voalohany aloha de tena bravo amin'ny organisation rehetrarehetra. Tena hoe parfait ny organisation rehetrarehetra, ny diffusion an'le izy, ny sécurité, ny fandaminana ny olona, tsy nisy olona ohatrany tsy nahitsika hoe tsy ny hoe nisy naratra, tsy nisy olona tena hoe nanimba le fananany iombonana, fa tena hoe parfait ny organisation. Mahafinaritra mahita olona midera ary za tena anisany koa mahafinaritra anahy mahita an'ireny hoe misy olona be dia be manomboka mitady an'Andriamanitra. Be dia be ny olona miteny ratsy momba ny kristiana, be dia be ny olona manaratsy ny kristiana fa hitantsika amin'ireny fa kay tsy mandaitra ilay izy fa mbola mitady an'Andriamanitra foana ihany ny olona. De mahafinaritra be zay. Za manokana tsy nizara an'le flyers koa noho ny antony manokana satria fantako mahafinaritra anahy le fiderana fa rehefa mandroso ara-panahy ianao de manana sensibilité ara-panahy misimisy kokoa. Za manokana zao ohatra efa niangona tao amin'ny fiangonana Hillsong taloha, be dia be ny point doctrinaux, zany hoe ny filazana azy eo amin'ny Hillsong tsy raisako amin'ny Hillsong. Na izany ara misy irany Hillsong tena mikasika anako, fa misy irany Hillsong sasany mety hoe mihoatra ny tokony ho izy. Misy irany zay mahafantatra ny Maverick City zao misy irany Maverick City tena hoe mahatonga anao hoe tena hoe manakaiky an'Andriamanitra, fa rehefa tena misy hira sasany rehefa tena mandinika ianao de misy zavatra mihoatra ny zavatra tenenin'le hira. Elevation worship zao miaraka amin'ny pasteur le hoe Steven Furtick iny tamin'ny fetim-boako ara-panahy tena nanaraka an'io pasteur io ary tena nafinaritra zavatra torina. Fa plus ianao mandroso, plus ianao mahalala kokoa manokatra baiboly au lieu de hoe mihaino toriteny alohan'ny anona taloha zany ianao mihaino toriteny aloha zay vao mamaky baiboly, fa amin'izao ianao mamaky baiboly aloha zay vao mihaino toriteny zavatra torin'ny olona de hafa no effet an'le izy. De efa manomboka tsy mihaino an'zareo tsy manaraka ny elevation worship tsony koa, tsy nakany amin'ny Hillsong tsony koa. Na izany arany mahatonga anahy koa misaotra an'le fiderana kosany aloha satria ny olona rehetrarehetra rehefa vao manomboka ao amin'ny ara-panahy de tsy mbola manana an'izay sensibilité spirituelle zay, fa tena hoe mbola vao hitady an'Andriamanitra fotsiny de anisany na de hoe tsy misy zavatra be dia be tsy maha-d'accord anahy eo amin'ny fiangonana Hillsong ohatra, anisany nanampy anahy ny tombo tao anatin'ny fandrosoako ara-panahy ny fiangonana Hillsong. Fa za akory tsy makany amin'ny Hillsong tao amin'ny Hillsong taloha efa tsy makany amin'ny Hillsong tsony ako. De mba tiako hiverenana kely fotsiny le izy hoe mampalahelo le izy satria zao tsika kristiana tsy mahazo tenenina tsony. Tsika kristiana rehefa mitondra anarana fotsiny hoe pasteur, mitondra ny anarana fotsiny hoe bishop, efa nandeha tany États-Unis na hoe efa nakany Afrika nanatrika séminaire, de rehefa matonga amin'izay étape zay de tsy mahazo tenenina tsony. Fa hoe mitsara, fa hoe manenjika, fa hoe tsika samy tsika kristiana ihany ve de mifanenjika. Tsika samy tsika kristiana tokony ho saro-piaro amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha raisina ho fanenjehana le izy tsy maninona raha zay ny fandraisan'ny olona azy, fa tsika kristiana ny voalohany tokony saro-piaro amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe midéfendre ny tenin'Andriamanitra tsika fa tsy midéfendre olona. Raha ohatra miteny tenin'Andriamanitra hoe tiany marina de raha niza pasteur eo na zary mbola miteny anareo, za tsy miteny anao hoe raiso daholo zavatra teneniko eto fa rehefa zavatra tsy araky ny tenin'Andriamanitra de tsy marina izy zay. De efa niteneniko anareo le mpino tao be re tamin'izy fotoana nanao le vidéo mikasika ny resaka le secte ny Chine Cheondry koa, de misy an'le mpino tao be re asan'ny apôstôly toko fahafiry izy zay. Aloha alaiko mihitsy amin'ny baiboliko. Asan'ny apôstôly toko 17 ngamby izy zay. Fa miteny vazaha amin'ny baiboliko andin'ny fahafolo de ohatr'izao ny teneny hoe dès qu'il fit nuit les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée.
Tamin'ity contexte an'ity zany i Paul sy Silasy avy nitory tany Thessalonika izy de avy eo zareo nakany Bérée de à 80 km en Thessalonika io angamba izay. Une fois arrivé là-bas, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Tonga tany amin'ny synagogue. Il y trouve des gens qui étaient bien mieux disposés que les gens de Thessalonique. Zareo pinao a Bérée zany mbola disposé kokoa amin'ny tenin'Andriamanitra noho ny ery Thessalonika. Kanefa rehefa tonga tao Paul sy Silasy de ny attitude an'ireto olo mpino tao a Bérée reo de ozy izy ry zareo hoe ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Ny examiner zareo na de hoe Paul nanoratra boky efa ho 13 ao anatin'ny Baiboly na hoe apôstôly ngeza indrindra na i Paul aza de mbola ny examiner ny mpino tao Bérée hoe zavatra ara-Baiboly ve zany tory zany fa tsy hoe rehefa Paul ny anarany na hoe rehefa Silasy ny anarany de efa tsy maintsy marina daholo zay lasainy rehetrarehetra. De zay ny attitude antsika kristiana tokony manana zay attitude zay hoe rehefa misy zavatra anankiray tenen'olona anankiray de analizintsika amin'ny tenin'Andriamanitra le izy hoe tena zay tokoa ve izy fa tsy hoe zao amin'ny tena zao ihany de marina zay inona ny tena nachoqué anako amin'le zavatra nytenen'ny Rija Rasolondraibe. Za tsy manana olana manokana amin'ny Rija Rasolondraibe, manaraka ny iran'ny Rija Rasolondraibe nanao spectacle tany Anymasy ary zany jery spectacle Rija Rasolondraibe tsy manana olana amin'izay fa ataoko angambany amiko mety hoe izy efa zatra mampiasa Baiboly teny vazaha na amin'ny teny vazaha de mamady kely izy amin'ny teny gasy ve no lasa sarotra sy no lasa niotra taminy le zavatra nyteneniny. Kanefa rehefa tena jereko ary ny zavatra teneniny tena miova mihitsy version satria ozy izy hoe mbola tany amin'ny fiainana mandrakizay ozy izy ianao Andriamanto filoha de efa niresaka tamin'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha tsy mbola nisy olona tany amin'ny fiainana tsy mbola misy olona any amin'ny fiainana mandrakizay miandry fitsarana farantsika miandry ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao zay tsika mianakavy vao manomboka miditra any amin'le fiainana mandrakizay hoe vie éternelle. Ny zavatra tamin'ny voalohany ny hevitra hoe angamba zavatra tiany teneniny hoe satria misy ao amin'ny Baiboly ao hoe mbola tany akibon'ny reniko de efa fantatrao mbola tsy teraka akory de efa fantatrao zay le hoe Andriamanitra nafantatra antsika meloha zany akory tsy midika hoe nafantatra antsika meloha Andriamanitra de efa niresaka tamin'Andriamanitra tsika tany aloha ny tiany tenena fotsiny hoe efa ny prédestinén'Andriamanitra ny présence antsika eto tany fa tsy misy hoe efa tany amin'iny fotoana iny tsika de efa niresaka tamin'Andriamanitra. Voalohany indrindra aloha tsika na tao akibo na tao ivelan'ny kibo na tao alohan'ny kibo tsy nisy nanana accès ny resaka tamin'Andriamanitra raha tsy vita fampihavanana amin'Andriamanitra. Ny fampihavanana amin'Andriamanitra de ny asa mpamonjeny Jesosy zay ihany. Zany hoe raha ohatra zany Andry Rajoelina ka hoe efa niresaka tamin'Andriamanitra talohany naterahany dikan'izay zany izy ve efa nanana zay efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra ve izy efa hoe mandrakizay ve zany izy de incarnation ve zany sisa le nidirany teto ambony tany satria zay manko zao ny hevitry ny avy eo izy ianao tonga teto ambony tany de définition an Jesosy mihitsy le zavatra nyteneny de zay mahatonga le izy hoe efa blasphème le izy tsy misy hoe tsy fatakarana ara-panahy tsy misy hoe nareo tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy. Voalohany indrindrany rehefa hitory amin'ny olona mbola tsy lasa lavitra ara-panahy ianao de zavatra tsotra ny ampianarinao. Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra rezy toa itsara ny velona sy ny maty hatreo zay ny tokony torinao ho an'olona ho an'olona vao mandroso ara-panahy fa tsisy occasion mihitsy tsisy raison mihitsy zany hitorinao hoe prédestination hitorinao hoe incarnation hoe efa resaka tamin'Andriamanitra ianao tany aloha tany de avy eo anao tonga eto ianao zao de zay no mahatonga nahako sarotiny amin'le izy sady mampangoritsina ana le izy satria efa blasphème efa tena blasphème le izy fa tsy resaka hoe zavatra ny solivatra fotsiny tsy resaka hoe zavatra ny solivatra fotsiny. Nisy post partage ko moa zao misy any faly mba tsy tenteneko narano faly ravoangy nisy post partage ko lavalava le izy fa tena voafehan le zavatra tiako tenenao anatin'le izy de misy commentaire ny Miako Rasolondraibe zao miteny hoe ka isalamy toko fa roa amby valopolo miteny hoe isika Andriamanitra. Zay ny tena problème mihitsy rehefa mamaky Baiboly tsy misy contexte. Ny filazana hoe vous êtes des dieux de ao anatina contexte ny dirigeant en Israël tamin'izany zay nitendry n'Andriamanitra ho autorité eto ambony tany de natsoina hoe petit dieu Elohim kely
fa tsy midika akory zany hoe satria misy an'io teny hoe nareo de Andriamanitra de midika zany akory tsy hoe efa niara-mipetraka tamin'Andriamanitra tsika de efa niresaka de efa nanana conscience tamin'Andriamanitra de efa afaka mifampizara tamin'Andriamanitra fa tsy izany mihitsy ny hevitry io teny io fa ny problème rehefa raisinareo le izy de avoakanareo ao anaty contexte rehefa avoakanareo ao anaty contexte le izy de lasa afaka ampiasaina prétexte namarinana zavatra be de be fa zay fotsiny tiako tsindrina tsy manana olana ako fa le zavatra teneny fotsiny satria raha ny fitenin'ny olona de efa nitenen'ny tany raha ny fitenin'ny olona de efa nitenen'ny tany Antsonjombe koa io phrase io zany hoe zavatra tsy hoe mibilisatra zany fa zay mihitsy le zavatra mety hoe zay mihitsy ve le zavatra tiany teneny de manarakarak'izay le matetika tsika kristiana averiko ihany tsika le miteny hoe tsika tokony tsy anina fa tsika tokony tsy mifampiteny fa zao ka tokony mifampiteny mihitsy tsika satria misy tantara zay ao amin'ny baiboly i Paoly i Pierre teo amason'olona no nahitsiny iza moa izy ty nahitsiny Paoly ny zavatra tsy nentina ataony satria izy mbola miezaka hoe tsy manavaka ny jiosy sy tsy ny jiosy izy tamin'izay nisy contexte ohatr'ilay izy de teo amason'ny olona rehetrarehetra izy nahitsiny Paoly satria maninona le acte teo amason'ny olona rehetrarehetra efa nisy olona be de be nandray an'le fitoriana teo amason'ny olona rehetrarehetra ka noho izany tsy maintsy averina tenenina eo amason'ny olona rehetrarehetra le izy satria raha ohatra zao hoe tratra nisy nafantatra olona zao pastera ohatra na pirafy mivadina izy tsy teny anazy direct eo alohan'ny fiangonana hoe pastera na pirafy ianao satria zavatra privé na fenina fa manantona azy en privé aloha de miteny hoe pasteur ohatran'izao de ohatran'izao de aveo miresaka amin'ny ancien ao amin'ny église de ohatr'izay le étape fa raha ohatra ka hoe zavatra efa hitanao en public efa nisy 70,000 personnes nandray an'le fampianarana teo de mbola iandry ve anao hoe hiteneny amin'ny privé anao de aveo le olana efa mivoaka niaraka tamin'ny fahalalana iny hoe ay ve tsikitika efa niresaka tamin'Andriamanitra talohany nahary tsika tsy afaka niresaka tamin'Andriamanitra averiko ihany tsy nisy olona afaka niresaka tamin'Andriamanitra ka hoe taranaka Adama sy Eva ka afaka niresaka tamin'Andriamanitra alohan'ny fampihavanana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy misy zany na Andry Rajoelina na nando vola ohatr'inona izy na nando vola ohatr'inona izy tsy niresaka tamin'ny Andriamanitra izy une fois izy tsy vita fampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny asa-pamonjeny Jesosy Kristy zay fotsiny ny tiako tsindrina mety hoe misy olona anangana fahavalo tsy problème zany tsy problème ako mihitsy sapafiriny zay efa fahavalo nitsangana teto zany fa tsy afaka mangina ako satria amin'ny maha kristianana ako amin'ny inona moa izy ty amin'ny isany sarotiny amin'ny matenin'Andriamanitra de tsy maintsy miteny ako satria mety hoe misy olona tsy mbola mahafantatra le izy tsy mahalala le izy mba hisaorako an'Andriamanitra fotsiny sura hoe tao anatin'ireny olona 70,000 personnes reny sura ako fa nisy olona tao tena nanao rencontre tamin'Andriamanitra na nisy ary hoe niteny sy livre tahaka ireny ka zay mahatonga na hoe mpanetretena zany mireprendre an'le izy ako hoe tsy nisy olona mbola niresaka tamin'Andriamanitra zany mihitsiny talohan'ny nisy ny fampihavanana nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy nisy zany ary ny prédestination tsy miteny mihitsy hoe efa tany mandrakizay de efa miprédestinena ho zao ianao ho filoham-pirenena na miprédestinena ho dokotera ny prédestination de hoe efa tany amin'ny fanena mandrakizay ianao no efa isan'ny olom-bovonjy na ho isan'ny olom-bofidy ho olom-bovonjy zay ny antony prédestination fa tsy hoe rehefa tany mandrakizay ianao de efa lasa filoha ka raha tany mandrakizay ianao lasa filoha maninona raha tonga de tany ianao de nanararoatra nyresaka hoe le frais bus 5,000 lo tsy zaka vahoaka maninona raha tonga de niresahanao tany io zavatra io raha hoe efa tena tany ianao niresaka taminy fa zay problème fa zay fa de joyeux anniversaire aloha zany Ritra Solondrabe fa adiniko tapoka averiko ihany tsy manana olana ako tsy manana olana aminy ako raha manao spectacle eto izy mbola hijery ako raha mbola tsy mivoana ny zavatra raha mbola tsy mivoana ny ina moa ty zavatra toriny fa le mahasarotiny amin'ny resaka tenin'Andriamanitra ny problème de zao ny akabeazany reto fiangonana be de be ao Madagasikara reto de influenceny le fiangonana ao Afrika misy fiangonana misy aniny hoe Emmanuel Nissa izy ny anarany ao Facebook iny misy any Francis Tatou raha hitanareo ny raha tena mihaino ny prédication nareo tena misy zavatra tena mivoana ary tena hoe miteniteny foana nefa amen ho sisa ry zareo
satria ny zavatra rehefa authentique de be mihitsy ny contrefaçon. Zay zany anisany kosany aloha mba mi-encourager anako mahita reny karazana faux évangile reny satria matoa misy ny faux évangile de tena misy zany ny vrai évangile. Matoa misy ny inona moa izy ty ny faux ana sac Louis Vuitton de tena misy zany le sac Louis Vuitton ary ny zavatra copiena de zavatra valeureux. Tsy misy olona mihitsy hoe andeha andany vola be anao fosika ana cure-dent, misy zany fa tsisy olona andany vola sy andany fotoana am'izany fa zavatra misy valeur ny copien'ny olona ary zavatra mi-existe ny copien'ny olona. De zay fotsiny mila mandalina ny tenin'Andriamanitra sika alohany rehefa miantory teny na pasteur anao io, satria ny pasteur mety mbola ho solafaka izy amin'ny zavatra teneniny, mety hoe mbola misy zavatra iblisatra ny zavatra teneniny, fa alohany ianonao tory teny de sokafana aloha ny baiboly. Sokafana aloha ny baiboly zay ianao vao miantory teny, fa rehefa tsy sokafanao ny baiboly de aloha asiko jiro ty. Hoy! Tonga de lasa vazaha be fa rehefa tsy sokafanao ny baiboly de lasa hitorin'ny olona zay zavatra tiany torina fotsiny ianao. Zay ma commentaire kely faut lire la Bible aussi surtout zay mihitsy ny miala tena hoe mila mamaky baiboly rehefa tsy mamaky baiboly tsika de zay tian'ny olona tenenina de raisitsika fotsiny ambolony, raisitsika. Ary ny tena mampalahelo amin'izy misy olona efa hitanao hoe efa affermi dans la foi, misy olona efa eritreretinao hoe efa tafiditra ao anatin'ny efa azo lazaina hoe matotra ara-panahy nefany mbola raisiny zareo ho fanenjehana ny karazana rehefa hoe mireprendre zavatra ohatran'izao, na hoe raisiny hoe tsika kristiana samy tsika kristiana ihany ve mifanenjika, ka ahoana tsy ho tenenina zany avela ino zany ny olona zao hoe eny tompoko efa niresaka tamin'Andriamanitra i Andry Rajoelina, avelatsika ino an'izany ve zany ny olona zao, ary tsy problème akory ny fahitan'ny olona tsika hoe mifanenjika. Ny zava-dehibe hoe ny tenaten'Andriamanitra ny voatory tsy problème, tsy voazao zany hoe misy mifanenjika sotrao zany tsy problème zany, fa mila hoe ny tenin'Andriamanitra averina amin'ny contextany. Laura Mura asiny manaraka mahafatrapona de tsy micommente matetika ary kokoky Laura Manjakely kokondry io sy mpamanjakeliko io ko tiako io zao. Marina mihitsy zany ozy izy Elena tena ataony mpitondra fitaovana le olona mpitory amin'ny fivavahana, ary zay ny tena problème. Ny tanjona amin'le hetsika anandratana an' Jesosy, ny tanjona an'le hetsika anandratana an' Jesosy. Inona moa ny filoham-pirenena eo anatrehan' Jesosy tsika, ny filoham-pirenena, ny mpandroaka fako, ny makorel, ny olona rehetrarehetra mitovy niveau daholo. Tsy misy olona tokony hoe asongadinao mihitsy ny mandritrana fiderana anankiray raha hoe fiderana ny tanjona fa tsy propagande. Tsisy olona tokony hoe asongadinao mihitsy ao anatina fiderana anankiray hoe izy zany de avarianana zao ny tranony tiany lohatranony tiany adresiny isaorantsika manokana. Rehefa ao anatina fiderantsika de mitovy ny niveau atsika rehetrarehetra, tsisy olona tokony hoe hoderaina mihoatra ny anaran'i Jesosy raha tsy zany izy tokony hoe averina de avadika mihitsy hoe propagande le izy de raha zay le izy de hafa mihitsy satria mino fa be dehibe ny olona tonga teny tena hoe nanantena hoe nanamakeny fotsiny satria hoe te hideran'Andriamanitra sy te hitady an'Andriamanitra, avy eo tapitapika eo le izy lasa misy fotoana tapoka ho atolotra manokana ho an'ny filoha, kabary manokana ho an'ny filoha. Nga filoha anatrehan'Andriamanitra inona eo anatrehan'Andriamanitra tsika mitovy daholo fa tsisy hoe misy indray manana excuse hoe satria tsika hony tokony tsy miteny tokony manina moa izy ty manaiky ny fitondrana, manaiky tsy manina moa izy ty mitsodrano ny fitondrana, afaka mitsodrano ny fitondrantsika, afaka mitondram-bavaka ny filoham-pirenentsika, fa isika koa de manana andraikitra isika kristianina hoe rehefa misy zavatra tsy mety
de mitenitsika fa tsy hoe efa ny ina moa izy ty ny mpitondranao efa apiakohaka anao eo alohana voadoro efa apiakohaka anao eo alohan'Andriamanitra volamena de satria tsika kristianina de mangina fotsiny tsika zany ndraiky ory tsy kristiana satria tadiova nisy iza moa izy ty nisy an'le telo lanasaina ny akohaka tamin'ny Andriamanitra volamena iny tsy nety ry zareo satria mahafantatra izy hoe marina hoe napetraka Andriamanitra ny autorité marina hoe tsy misy autorité mipetraka raha tsy Andriamanitra no safidina de hoe corrompu takin'iny nareo Andriamanitra ao anatin'ny souveraineté-any de izy mametraka an'ireny olo reny sotran'izany fa rehefa misy zavatra tsy mety rehefa hitanao hoe misy zavatra tsy mety tsy mandeha amin'ny zelonina de anjara tsika miteny tokony miteny tsika fa ny problème tsika raha ohatra hoe hitaraina vidim-piainana tsisy miteny fa hiteny fotsiny hoe andao tsika hivavaka zany ka ampy tsy ampy zany afaka sady mivavaka ianao no misentir amin'ny besoin ny olona anao mireagir ianao fa tsy hoe hivavaka fotsiny de hatreo lasa imezan'ny olona hoe vavaka tsara tsy sinina lisa juste hoe vavaka fotsiny efa mahita ianao tsy rariny ohatra any amin'ny fitsarana de mangina fotsiny ianao satria kristiana ianao koa te ho masina be noho ny hafa ianao moa ianao koa ngamba mieritreritra hoe rehefa tonga any an-danitra ianao de azo VIP eo akaikin'i Jesosy fa zay ambo le miteny aty zay le ry amin'ny farany le mampiditra olona sy mamoaka olona ny plasinay fa ianao le tsy miteny io rehefa tonga any an-danitra ianao de ianao no eo amin'ny VIP so mieritreritra zany fa ifandrombahana io plasy io tonga any fa ny maha-kristianina akory tsy midika koa akory raha miteny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra ianao de ny dikan'izay ianao zany de tsy mitondra bavaka mpitondra za mitondra bavaka mitondra bavaka amin'ny firenena fa tsy manakana anazy zany rehefa misy zavatra tsy mety rehefa misy tsindry any zolena rehefa misy zavatra tsy mandeha amin'ny zelona rehefa misy alatra rehefa misy an'izao de miteny ianao de rehefa tsy teny ianao de iza ny teny eo nga vitany hoe vavaka fotsiny le izy zay mahatonga ny olona se moquer ny kristianina sasany satria na de efa ampinana teneko tsy na de efa ampinana tay azy de mbola oui monsieur kristianina koa mila manana position ka mila mijoro ny kristianina mila mitena ny kristianina rehefa tsy mety fa raha joela ve no ny teny hoe de rosy avao manokana reto ambavaka imasom-bahoaka sa ireo mpira sy mpitory filazantsara ireo no netika fanampo sy aingam-panahy mety izy roa raha joela ve moa hiteny fa mety hoe raha ohatra ka hoe tsy niteny teo de nasainy nandoa fidirana eo ry izy ianao mandoa fidirana ianao de mba averinao kely le frais ohatran'izany raha ohatra tsy mananona eo ianao moa reto koa moa tratratratra n'ity etiketi-po io de etiketi-po io de maninona moa izy ty de lasa miteniteny foana vavaka 2 minitra ozy izy le Tisia raha tsy mahaba de niteraka resabe tompo vavaka 2 minitra iny blasphème na 2 minitra na 2 minitra tsy ny faharetan'ny olana fa ny blasphème ao ambadika an'iny ka raha 2 minitra ary le izy kanefa nanafotoana sy te haka amin'ny place efa rehefa diny ianao ne le phrase de efa Jesosy mihitsy zany ny définition zavatra ny teneniny tena efa Jesosy mihitsy ny définition zavatra teneniny fa tsy olombelona de aleo asiana resabe fa tsy olana zany zay fa mialy andry ambololona hijery andry zarasolondrabe any amin'ny MLK fa andry amin'ny 9 ako tsy any amin'ny MLK tsy any ako amin'io Marianne génération tsy tia mamaky boky compris baiboly de génération mino onono sy le fahan'olona tena za mihitsy ary za zao teneniko nareo za taloha tsy tia mamaky baiboly zany ary za taloha mieritreritra hoe ny teolojia de ho an'le olona efa antitra be le efa le manakaiky faty le matahotra tsy tafiditra any paradisa reny de mba hoe manao setala sy le katekista sy ohatr'izany reny fa kaiky ny olona rehetrarehetra ny mpino rehetra mihitsy de atsona hanao teolojia atsona maky hianatra baiboly de zay de ty verset isaky mihetsika hoe aza mitsara mba tsotsara an'ity misy boky ao amin'ny baiboly ao mpitsara mihitsy ny anarale izy de ahoana zany reny olona tao mpitsara tao amin'ny baiboly reny
fa rehefa te hialokaloka ao ambadika ana tsy fihetezana fotsiny de miafina ao ambadika iny hoe aza amin'ny tsara iny. Fa zay efa zay fotsiny zavatra tiako tenenina. Zay fotsiny zavatra tiako tenenina fa courage daholo. Lovasoa mihaja hita mihitsy hoe protestante fa ahoana? Ie tsy katolika aloha sady tsy adventiste. Protestante ako. Tsy protestante ary ako ny tiako hiantsonana ako manokana fa bibliste ny tiako. Mbola eo ampianarana an'izay bibliste zay a. Fa nina moa izy ity ny zavatra mitranga amin'izao 2022 zao a de lasa ezahana diluena sy ezahana atao sarotra azo be mihitsy le filazantsara. Ezahana ahodikodina le filazantsara de amin'izay zay miteny de hoe ka nareo tsy mahatakatra ny zavatra ara-panahy. Tsy zavatra sarotra ka, tsy zavatra sarotra mihitsy ny filazantsara. Filazantsara de hoe notoritorona tao anatin'ny fahotantsika, tsy rava ny fihavanana nisy antsika teo amin'Andriamanitra, tsy maintsy nisy olona tanteraka naka amin'ny plasin'ny sakrifisy ny anao sy ny taureau sy ny boka sy ny ondry sy ny zanak'osy sy ohatr'izany a, mba nolotra ny ainy handatsaka ny rany a, amerina indray le fampihavanana nataona nisy tao amintsika sy Andriamanitra. Zay fotsiny ny filazantsara fa tsisy ahodikodina hoe zao. Zay fa mbola nalala ny foko kely satria hatramin'izao ako mbola mangoritsina be foana mihaino an'le izy, mandinika an'le izy hoe ahoana moa no ahafahana. Nisy pasteur teo pasteur efa affermi tsara anisany nanatrika an'le izy de tsy misy miteny ve reny pasteur reny, sa ireny pasteur reny fotsiny, sa ireny pasteur reny tsy mahafantatra an'izany hoe tsy nisy olona nanana fahafahana ny resaka tamin'Andriamanitra raha tsy efa vita fihavanana tamin'Andriamanitra. Fampatsiahivana tsika na tamin'ny mbola tsika tao akibo mbola nitorotorona tao akibo de efa mpanoto tsika. Ny situation ny Adama sy Eva alohan'ny isian'ny fahotana tsy olo-masina fa olona innocent, fa tsy olo-masina. Ny fahamasinana de azo amin'ny alalan'ny asa-pamonjena. De misy pasteur be dia be teo de tsy misy miteny, ohatrany hoe mandeha fotsiny nefa nisy efa ho 70,000 personnes zany nianatra an'izany teo. Izay ny tena mahakivy amin'le izy. Fa rappel kely ozy izy tiakonina sy ny fiderana sy ny fanatitra rehetra no eken'Andriamanitra. Amosa 5 atsaro ny finonoana ny hiranareo fa mahareninahy fa tsy haino ny feon'ny lokanganareo ao. Aza mitondra fanati-poana intsony fofona vetaveta amiko izany ny voalohan'ny bolana sy ny sabata ary ny fiantsoam-piangonana tsy zakako ny fivoriana masina aroaroa-paratsiana. Tena marina io. Ary tsika koa mila miala ao anatina fijery hoe manenjika isa. Ny fitoriana tsy manenjika isa. Tsy manenjika isa sika satria metratra hoe rehefa be olona be zany rehefa ohatran'izao zany de efa zay. Fa tsy manenjika isa ny fitoriana. Tsisy dikany mamory olona manarivony amanetsiny raha tsy filazantsara ny toriana. Raha zavatra hafa ny toriana de aleo mijery spectacle any Ambondrona na spectacle amin'ny Mahaleo. Andriamaro. Tsara ny mivavaka ho an'ny mpitondra fa tsy ho an'ny mpitondra fotsiny. Ie, ny mpitondra ve efa mivavaka ho amin'ny olona entiny? Question. Tsara koa ny mivavaka ho an'ny mpanohitra izay heverina fa fahavalo. Voilà. Ary ny mpanohitra tsy voatery hoe fahavalo. Tsy misy fanjakana mandroso rehefa tsy misy ny opposition. Tena tsara indrindra ny mivavaka ho an'ny vahoaka izay tena fahadiran-ovana. Izay indrindrany. Fa miafina i Laetitia zany miinsista be mihitsy amin'ny hoe fony mbola tsy aro ny aky de efa fantany efa fantantsika fa tsika akory zany akory tsy midika hoe efa niresaka tamintsika sa i Laetitia efa niresaka tamin'Andriamanitra tamin'ny mbola tsy ary nga i Laetitia Jesosy
dikan'io verset io hoe mbola tsy aritsika dia efa fantan'Andriamanitra efa hainy hoe inona avy ny zavatra mitranga amin'ny segondra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika hoe amin'ny fotoana ohatr'izao tsika ohatr'izao fa tsy midika akory hoe efa fantantsika dia ny dikan'izany akory tsy midika hoe efa vita fihavanana tamintsika ka afaka nyresaka taminy tsy nisy olona afaka nyresaka tamin'izany Andriamanitra tsy olombelona ka hoe afaka manantona fotsiny fa mila fahamasinana no miresaka amin'Andriamanitra dia noho izany ny sorona ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra dia ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy 2000 taona lasa izany hoe tsy nisy olona zany afaka resaka tamin'Andriamanitra raha tsy nisy an'iny asa-pamonjena iny. Rakomamy le olona kosa izy betsaka ny tsy samijoro manaraka fiangonana sy ny olona fotsiny mila mianatra tena marina izany ary ny problème ny olona koa matahotra izy amin'le hoe aloha tsy miteny aloha reglena entratsika samitsika ihany fa masosotra fa le jentilisa efa manenjika antsika tsy olan'izany nga nareo raha tsy teny nareo dia tsisy anenjika misy manenjika foana nareo mbola tsy voazao vao hoe nisy nanenjika ny kristianisma tsy olan'izany fa mila miteny rehefa misy zavatra tsy mety. Avery kosa izy Laetitia ty fanazavany ty fony mbola tsy ary isika dia efa fantana ny projet-any ho antsika izay le destiné Andriamanitra efa nafantatra fa révélé amintsika ny fanahy no mahalala fa izay ny voalazany eo amin'ny Romana 7:20 hoe miandry révélation des fils de Dieu avec un ardent ny fanahy efa mahafantatra fa ny nofo no miandry révélation tsy hoe mahay fa mba mizara fotsiny ka io zao resaka prédestination io resahan'ny Laetitia io fa aiza ho aiza amin'io Laetitia no miteny hoe efa niresaka tamin'Andriamanitra tsika efa fantatra Andriamanitra tsika fa tsy mbola nisy ny resaka tamin'Andriamanitra ary tsy mbola nisy ny partager mbola tsy nisy nahita an'izany fiainana mandrakizay zany le temps ancien avant la fondation zay no ao anaty baiboly hoe no fidinitsika alohanahary an'izao rehetra izao fa tsy hoe efa tany amin'ny fiainana mandrakizay tsika tsy éternel tsika rehefa mandray an' Jesosy tsika ny fanahintsika avy eo rehefa mandray an' Jesosy zay vao lasa hoe éternel tsy maty intsony ny fanahintsika fa ny ina moa izy ty ny nofontsika ny fiainantsika mbola tsy maro ny maro nahafaty an'i Jean Baptiste sa nyteny izy ny fahotana nataon'i Hérode andraikitry ny kristianina no milaza ny tsy mety tena zany mihitsiny ary misy olona miteny rehefa tokony tsy miteny momba mpitondritsika fa misy tantara tamin'izay Davida nge nisy fotoana nananao foana dia tsy nanay raha tsy nisy any Nathan ny reprendre azy tsy maintsy mila mipetraka tsika misy fotoana mipetraka eo amin'ny plasin'ny Nathan hoe rehefa mahita zavatra tsy mety tsika dia miteny fa tsy hoe zay kristianina zay tsy miteny zay natao an'izao ary zay tsy miteny dia ny olona nareo mety hoe mahazaka le izy fa misy olona koa nefany mila nareo miteny satria raha ohatra hoe zao hoe misy hoe andao hiaraka hiteny hoe lafo loatra ny vidim-piainana nareo kristianina ve zao hiteny amin'izay sa tsy hiteny ohatra hoe hiaraka hitaraina ny olona hoe tsy zaka intsony le vidim-piainana ianareo kristianina ve hiteny sa hoe hitondram-bavaka fotsiny raha ohatra ka miteny hoe tsy rariny ny fitsarana ny corruption ao amin'ny fitsarana nareo kristianina ve zao hiteny sa hoe aloha zany atokana ho an'ny jentilisa dia ry zareo no mifampitady eo fa tsika miandro mivoaka amin'ny fotsiny dia any amin'ny fiainana mandrakizay any indray tsika mahita zay azo atao eo. Ny olana amin'ny kristianina ozy izy Sara dia mitony tena ho kristianina nefa tsy mamaky baiboly ary ny tena mampalahelo dia mitady zavatra hafa ankoatra amin'ny baiboly ampiatiatin'ny fiainana ary io ny tena mampime hitanareo ny olona tsy kristianina no mianatra baiboly kokoa noho ny kristianina amin'izao ny témoin de Jéhovah tena misy discipline matanjaka be mihitsy ny fianaran'zareo baiboly ny musulman misy tena mianatra par cœur io bokiny io ny mormon mianatra par cœur ny bokiny fa ny kristianina vitavita fotsiny amin'ile hoe Andriamanitra fitiavana tsy olan'izany fa hito eo zay toyany fa mila mianatra
baibolyntsika de zay fa efa ela zay niteniteny zay fa justa hoe izaran'izay fotsiny ako fa averika any hoe tsy resaka fankahalana tsy resaka inona akory a fa tsy maintsy miteny ako satria anisan'ny kristiana anisany ao anatin'ny fiangonana anako iasa mamerina nyity galatianina toko fahenina andininy fa voalohany ty le miteny hoe rehefa misy olona tratranao anatina ataoko amin'ny teny gasy lizy am'izay anany olona raha lasiranada raha ohatra misy olona tratranao anatina fahotana de mila raisinao ampitiavana izy satria ianao koa ary mety mbola ho tafilatsaka ao anatin'izay ka anisany ara-pitiavana be mihitsy ny mahatonga azy ho tenenina hoe tsy ara-baiboly zany zavatra zany tena tsisy fitiavana lehibe noho zany satria raha tsy tianao le olona fa avelanao fotsiny miteny ohatran'izao izy tsy fitiavana zany amiko de le nazavaiko teo raha ohatra ka hoe fahotana miafina an'olona zavatra tsy naseho amin'ny publika de normal ianao tsy tonga de talenao amin'ny publika le izy fa miresaka am'le olona amin'ny publika aloha ianao de aveo ianao miresaka amin'ny tompona ndraiky zay ianao rehefa tena tsy azo atao ininy zay ianao vao hoe maka témoin misy an'izay zay ao amin'ny démarche izy hoe maka témoin ianao de rehefa mbola tsy azo atao an'izy de atreo ny anina fiangonana fa rehefa zavatra efa niatalenao amin'ny publika le izy efa nisy olona be deabe na hainao zavatra tenenao mila monsieur rattrapentsika am'ireny olona efa nahainao reny zavatra reny miteny hoe non tsy zay le izy samy firana efa tena tsotra kely izy tsisy hoe diniana sy alalininy ny zavatra noteneniny satria tsy misy sens fotsiny tsotrao na kristiana mandala na tsy de afaka manao conclusion hoe tsy mitombony zany fianana mandrakizay zany zavatra ataonao futur zavatra nolazainy tany amin'ny passé ka zay de lalovina fotsiny tsy hitakareo le izy nareo tsy mbola tena spirituel loatra nareo zavatra lalina be mihitsy manina ny asarotana be ohatran'izany le tenin'Andriamanitra zavatra tenin'Andriamanitra tsotra fa ezahana asarotana fotsiny le izy de zay fa tompona andraikitra zato isan-tsatsena fa tsy olona solavake raha ilalana Pontsy Pilato ianao fa nandity sy nanapake ao natoyana hitondra sy anompy anao nona saine tsy tadidiko tsony le izy fa zay le izy fa atolotra ho an'le filoham-pirenena iny ireny fa adino somary adino kely iny ireny tany amin'ny fara satria efa feno de feno ny fotoana de adino iny ireny mba atolotra ho an'ny seikely iny ireny zany fa de zay